Soca Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella. Aza makany kafitsony, tongava malaky amin'ny magasin Baolay. Pour votre formation après le bac, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo. GSI, université privée habilitée par l'État. Soca Vitre, magasin Baolay, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo, université GSI, Anulchuanao ni Vavao. Tapitra ny volana oktobra, telo volana sisa dia higadina ny faharoa-taona nitondran'ny filoham-pirenena. Inona no niova? Samy manana ny valo no meny fantaniana io ny olom-pirenena rehetra. Raha ny zava-misy, maro no mihevitra amin'izao fotoana izao fa ny iba ny vokatra azon'ny gouvernement roa ny fandimby ary variana amin'ny ady amin'ny tombontsoa ny tondra. Ny tontolo ny asa tanana tsy mety tafarina ny tsena fa tiantoka no nirofina tamin'ny haute saison tamin'ny fotoana ity ho an'ireo mivelona amin'izany. Isan'ireo vomafy ny asa tanana vita amin'ny taolana izay nanano toerany teo aloha. Ny tsy fahitana lalam-barotra no olana ny mpamokatra eto Madagasikara. Saika mijanona ho jifaina amin'ny tsena anatiny ny 950 isanjato ny vokatry ny fambolena ary tsy maharisika ny mpampiasa vola loatra ny hanolotra orinasa mpanodina ny vokatry ny tany eto amintsika. Manomboka izao, hosaziana ireo mpivarotra manodidina Analakely tsy manadio ny toerana ny varotana rehefa mody ny arivo. Tanjona ny hanamora ny fanadiovana ny tanàna amin'ny alina sy ny fanamanana toerana amindrana azy ireo. Tsy mbola tena fantatry ny sara babem-bahoaka ny fety ny Halloween, saingy efa manomboka mahazovahana amin'ny toeram-pilanonana mandray vahiny maro eto andrenivohitra nefa izany. Etsika fitadiavam-bola toy ny alim-pandihizana manodidina izany no be mpikarakara-androany alina. Mikorotana ny any Romania, namono olona 780 ny haitrano nitranga tany toerana. Ny atsiprian'ireo vaovao ireo arahinao afaka fotoana fohy. Elle est la A60. A60. Rendez-vous au salon de l'auto avec ID Motors du 29 octobre au 1er novembre. GSI, université privée habilitée par l'État, vous propose filière, droit et relations internationales, tourisme et voyage, management des affaires, multimédia et communication journalisme, informatique de gestion, génie du BTP, Paramed GSI Bypass, diplôme Bac plus 2 à Bac plus 5. Inscription ouverte au GSI Antananarivo, GSI Analakely, GSI Itaos, GSI Bypass, GSI Amboudflau. Soca Vitre en Outapénac. Menuiserie en aluminium. Rideaux métalliques. Volets roulants. Vitres. Tôle. Soca Vitre en Outapénac. 020 22 682 28 033 11 256 63. Soca Vitre en Outapénac. Très sincèrement à votre service. Pour votre
formation après le bac, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo Ampatacan Ambulkanj, vous propose les modules suivants. Secrétariat de direction, bureautique, informatique, filière, gestion et management d'entreprise, commerce international et opérations douanières, commerce force de vente. Rentrée bac 2015, 2 octobre et 24 novembre pour ISA Ampatacan, 6 octobre et 27 novembre pour ISA Ambulkanj. Pour votre formation en second cycle, ISA vous propose son lycée privé. Seconde, enseignement général, technique commerciale. Première, S, L, technique commerciale. Terminale A, C, D, technique commerciale. Matière informatique pour chaque niveau. Rentrée, octobre 2015. ISA Ampatacan, derrière Knaps un peu flou. ISA Ambulkanj, premier tournoi à gauche vers Biblav après arrêt Bustet Tesanabusque 182. Contact 034 16 678 21 033 81 594 33. Stepper. Vélo elliptique. Vélo d'appartement. Tapis manuel. Manova fanatanjahantena 30 minitra isan'andro ho antoko ny fahasalamanao. Luxor, le plaisir du confort. Des produits de première qualité, premier choix, marque originale, des magnifiques panneaux solaires où l'on en prend plein les yeux avec un très bon rapport qualité-prix. Smart TV Ultratech correspondra mieux à vos besoins et à votre budget. Des subwoofers top et de qualité dotée des meilleures fonctions à petit prix. Sonorisation en tonalité fidèle et extraordinaire à la pointe de la technologie. Bowlay, toujours meilleur. Voici enfin l'événement que vous attendez tous. Le groupement des concessionnaires automobiles de Madagascar vous présente le Salon de l'Auto 10e édition du 29 octobre au 1er novembre au CCI IVA. Des animations pour tous les goûts ainsi que de nombreuses surprises. Participez au jeu SMS en envoyant Salon Auto, espace non complet au 34 34 00 777. Une voiture à gagner. Sponsor officiel Telma. Partenaire officiel BNI Madagascar. Total. Et Antananarivo, miaraka amin'ny Stéphanie. Anga, mamarana ny fankalazana ny farim-potoana eto Antananarivo. Hojony Black Nadia, Kinati, à Gongstabab. Ao amin'ny Coliseum Antsanjombe, ny alahady 8 novembre 2015, manomboka amin'ny 10 maraina. Vidy fidirana 3 ariary. Raha vidy amin'ny Airtel Money ianao dia 502 ariary. Partenaire média, Cool TV. Partenaire officiel, Beryl, Huawei. Sponsor officiel, Airtel. In 2016, President Obama is looking for 1,000 young African leaders to come to the United States. If you are a Malagasy or Comorian between 25 and 35 who speaks English, you could be the young leader we are looking for to study in the US for 6 weeks, to work with young leaders from across Africa, and to meet with President Obama. Applications are open on www.yali.state.gov from now until November 11th. Tafiditra indrindra amin'ny hetsika iray volana iadina amin'ny diabeta, ny fikambanana malagasy sambatra sy ny appareil médical dia manome maimaim-poana, appareil glucomètre na fitaovana fijerenany tany siramamy ao amin'ny rà ho an'izay rehetra mividy 50 bandelette sy lancé amin'ny vidiny 99 000 ariary monja ao amin'ny espace Vania 10 metatra miala ny Institut de la Vision etsy Ambatomaro manomboka ny 2 novembre hatramin'ny 30 novembre izao ary mba ho fitsinjovana ny rehetra dia azo vidiana tsinjarany ihany koa amin'ny vidiny 2 ariary ny bandelette iray ao aorianan'ny hetsika faingana ary saotage fa voafetra ny tolotra. Elle est là à 60. À 60. Rendez-vous au Salon de l'Auto avec ID Motors du 29 octobre au 1er novembre.
Fisaonan'ny fampahalam-baovao eto amin'ny fahita lavitra Cool TV miraba tomboko lahy sy tomboko vavy manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Tapitra ny volana oktobra 3 volana sisa dia higadona ny faharoa taona nitondran'ny filoham-pirenena Rajaonarivampianina. Aiza ho aiza no hoe tany-tandalàna ady amin'ny tsy maty manota. Aiza ho aiza ihany koa ny fiarovana ny harem-pirenena sy ny fanatsarana ny fiainam-bahoaka. Raha fitinina ny fanontaniana mila hitodiana dia ny hoe inona ny ova na nanomboka miova na eo andala ampiovana. Arahoary ny matoan-dahatsoratra iainikaza rakoto manantsoa. Fantatry ny filoham-pirenena ve ny afitsoko ireo olo manam-pahefana feheziny. Fantatry ny filoham-pirenena ve ny tanjon'ireo sasany izay milaza fa manohana azy. Nanaitra ny mpanara-baovao ny zava-misy. Nahoana no miariary tsy ahafenina ny fifandrohitan'ny olon'ny TIM sy ny HVM ary ireo antoko ao anatin'ny fitondrana ahazo ny sehatra rehetra ahafahana maka tombontsoa ankehitriny. Ohatra ny tany Tetsy Andotapenaka. Antiko ny tany, Anseimady ny tany, mifanebaka sy mifampiampahangeo ny rotonta. Tsy ahitsony izay tena marina fa efa samy manana ny mampalaza azy amin'ity resaka tany-panjakana ity avokoa, na i Marc Ravalomanana na i Jean Ravelonarivo. Nambaran'ny fitondrana Ravalomanana tamin'izy ireo nanototra ny tany teny Andotapenaka tamin'ny taona 7 sy 2024 fa orinasa-panjakana no sakiana joroteny. Eken'izy ireo indray amin'izao fotoana izao fa ny orinasa Tiko ny tany eny amin'ny manodidina ary ara-dalàna izany. Momba ny Prime Ministre Jean Ravelonarivo, tsy misy mandiso na mitsipaka ny fahamarinana na fahadison'ny dosie maro miparitaka tahaka itony hita amin'ny tambajotran sosialy izay miariary hitam-bahoaka itony mahakasika ny resaka kolikoly amin'ny fivarotana tany mahavoatontonona azy. Ny azo antoka aloha tsy misy mahakasika ny tombontsoam-bahoaka izany, na ho aniza ny tany, fa tombontsoa ho an'ny mpanao politika fotsiny. Na io ho an'ny orinasa manokan'izy ireo izay tsy hiteraka vola raha tsy ny ho any am-paosin'izy ireo, na ho an'ny orinasa mpanjakana izay zary lasa fakana vola entina manao politika fotsiny tahaka ny fomba fanao hatramin'izay. Momba ity resaka tany ity, maro no manahy ankehitriny fa hiverina indray ny fanaovana spéculation amin'ny tany-panjakana tahaka ireo tany izay novidinin'ny Seimady teo aloha un franc symbolique ohatra tamin'ny fanjakana hoe anaovana projet toy ireny trano mora vita tamin'ny fotoana tetezamita ireny, nefa avy eo tsy nahavitana na inona na inona fa namidy aingana tamin'ireo vahiny mpandraharaha amin'ny vidiny lafolavitra noho izany. Tranga izay miteraka olana ara-tsosialy maro amin'izao fotoana izao noho ny fanesorana ireo malagasy mipetraka amin'ireo tany ireo. Tsy ny resaka tany ihany no ifandrohitan'ireo mpiara-mitantana ny firenena ankehitriny fa hatramin'ireo marché public na ireo karazana tsena rehetra amin'ny asa ataon'ny fanjakana malagasy. Manjakazaka ny mpandraharaha sy ny orinasa vaovao, vao natsangany ny olona ao anatin'ny antoko eo amin'ny fitondrana amin'izao fotoana izao. Saritsarany fotsiny ny appel d'offre hita raha ny fitaraina ny mpandraharaha malagasy maro izay vakitaraina amin'ny mpanao gazety tsy samyseho masoandro noho ny ayahy. Miazakazaka ny fanokafana ny orinasa Alma izay nahazo ny ampahany betsaka tamin'ny asa fanamboarana tamin'ny fotoam-pitondrana Ravalomanana marika rehefa fantatra fa manodidina ny 2 euro izany hoe vola be ny vola hanamboarana ny lalana 1 kilometatra eto Andrenivohitra efa eo am-pelantanan'ny TIM rahateo Antananarivo. Araka izany, na inona no tsy fitifikevitra sy fanakianana ny fitondrana HVM izany ny antoko TIM aseo. Iombonan'izy ireo ny ady tombontsoa iarahana manao amin'izao fotoana izao. Ireo rehetra ireo no ametrahana ny fanontaniana hoe fantatry ny filoham-pirenena ve izany? Manohana sy manampy azy amin'ny politika ny fampandrosoana tiany atao ve ireo atoko politika milaza fa manohana azy ao anatin'ny gouvernement amin'izao fotoana izao? Ohatra vitsy, fanina ny filopokotany izay zararaha nandray tampokarama sy tsy mahazo na bisikleta entina miasa azy rehefa nandrangarangana azy raha mbola mitoy ny dorotanety izay tonga teny ambavoro ny mpitondra teto Antananarivo. Very hevitra ny mpandraharaha madinika rehefa tsy mahazo na zoron-drindrina azy amin'ny marché samihafa omeny ny fanjakana rehefa tsy mitovy loko politika ka lasan'ireo samy izy ny avarapatana. Very hevitra ny fiarahamonim-pirenena rehefa ny Rosianina indray no manindrona ny Frantsay momba ny fibodonan'ny Îles Éparses. Nefa ny fivorian'ny francophonie no matimatesany mpitondra malagasy. Tsy lazaina intsony ny hamaivan'ny sandan'ny vola malagasy sy ny fanjakazakan'ny vahiny eto Madagasikara amin'ny lafiny maro. Roa taona izay, tsy mbola mitombo ireo mahazo asa isan-taona, tsy mbola mahazo aina ny orinasa isan-karazany,
tsy mbola mahazo vahana ny fampidirana ho ara-dalàna ireo sehatra maro tsy manara-dalàna fehiny tsy mbola miainga ny toe-karena. Fa eo amin'ny lafiny toe-karena kosa indray tsy mety tafariny ireo mpandrarana ny asa tanana amin'ny ankabeny tsy mbola miverina milohany ny tsena ny asa tanana tsy misy ny fiarovana ny tsena anatiny izay efa nanana amin'ny entana vita sinoa aondrany sinoa ihany koa ankehitriny ny akora tsy voahodina ary ny ratsy kalitao no mijanona ho an'ny mpanao asa tanana malagasy nandray ohatra amin'izany ny mpanao gazety Lili Rabiata ato anatiny ity fanadisina ity. Mizara telo miavaka ny atao hoe asa tanana araka ny famaritana. Voalohany fampiodinana akora ho lasa fitaovana fampiasa andavanandro. Faharoa ny aira izay entina moana tsarana amin'ny zavatra iray toy ny hosodoko ary ny fahatelo dia ny fandrarana samihafa na ny antsoina hoe artisanat de service. Na misy isan'andro aza ny entana amidy, misy vanim-potoana fisian'ny mpanjifa betsaka. Tsena zany zao rehefa laka misy zoma ihany tena mba mandeha mba misy mpividy fa rehefa andavanandro zany ohatra hoe manadidio entana fotsiny tena ataonay. Misy vazaha mividy ihany fa ohatra le association avy any andafy reny tena makamaro ety aminay. Misy olona mankany La Réunion, de Maurice, de Paris, de France. Misy makamaro koa gasy ihany mandefa anazy makany fa tsy vazaha. Rehefa vacances ny tena mandefa simba le grève teo zao ny tsenanay tamin'ity dia tsy dia tena nandeha tsara ohatra ny isa-taona. Ankoatra ny tsy fahitana lalam-barotra any ivelany sy ny fidirana sinoa an-tsehatra amin'ny fanondranana akora mbola tsy voahodina. Olana sedrain'ny mpanao asa tanana mpamorona ihany koa ny tsy fisian'ny fiarovana ny famoronana nataon'izy ireo. Lafo ny fidirana amin'ny fikambanana mpiaro ny mpamorona, hoy izy ireo. Raha ho anahy manokana zany tokony hoe mba alefahana zany le inona moa zany le fidirana amin'le isaky ny mamorona manao création zany le olona le mpanao asa tanana le aty fotony tokony mba hoe mba alefahana zany le fidirana amin'izy isaky ny hoe mahavita création anankiray le olona dia betsaka zany ny mpanao asa tanana le mpamorona mpanao asa tanana no miditra membre ao anatin'le izy. Efa misy ny sehatra mpiaro ny mpanao asa tanana hoy kosa ny eo anivon'ny ministera ny kolontsaina sy ny asa tanana. Tsy mahafantatra ny fisiany io amin'ny ankapobeny ny mpanao asa tanana eto amintsika. Mipetraka amintsika mantsiny dia zao ny fiarovana aloha zany tsy maintsy misy zany fiara-miasa amin'ny ny fitoeram-pirenena ny OMAPI zany. Misy fomba fiarovana zany atao any nefa matetika tsy dia tena hoe fantatry ny mpanao asa tanana zay ary na fantany ara indray sahala mavisabisatra ihany le fiarovana an'le izy. Raha ny eto andrenivohitra, ny tsena eny amin'ny Sampanana Ambohitrimanjaka, ny Koma 67 hectares, ny eny amin'ny tsena ny asa tanana eny amin'ny Senam, Pochara, tsena Nandravoangy, samy ahitana mpivarotra asa tanana avokoa. Mbola mampiahy ihany mpivarotra asa tanana ihany koa ny toerana ivarotana ankehitriny, toy ny tsena Koma sy ny tsena Pochara izay samy ahina ho ravana avokoa. Azadinora ary arahanao rahampitso anatin'ny fandarana alalino mikasikasika an'izay asa tanana izay indrindra ny asa tanana vita amin'ny tandroka. Fa mbola eo amin'izay lafiny toe-karena zatrany ny tsy fahitana lalam-barotra no olana ny mpamokatra eto Madagasikara saika mijanona ho jifaina amin'ny tsena anatiny 990 ny vokatry ny fambolena. Tsy maharisika ny mpampiasa vola loatra ny hanokatra orinasa mpanodina ny vokatry ny tany eto amintsika efa misy amin'izao fotoana izao. Ny ezaka ataon'ny mpandrarahampoliny mitady lalam-barotra fanadezina. Ny fanondranana dia fomba iray azo atao ampandrosoana ny faritra tsirairay avy ary ireo vokatra rehetra avy ao dia azo ahondrana avokoa miankina amin'ny filan'ireo mpandray ny entana any ivelany toy ny io izay misy mandavataona. Milana amin'ny fanondrana nefa dia ny entimanina ireo mpamokatra amin'ny fikarakarana ireo vokatra indrindra ny tsy fahampiana fitaovana. Satria raha hoe hanondrana zany tsy maintsy mila zany ianao tsy mivitana hoe angady tsony le zavatra amin'izay fa resaka ohatran'ny hoe tonga dia tracteur na sahala amin'izany kibotany no ampiasana satria tsy maintsy hitombo le tany amin'izay fotoana izay dia afaka manjifotsika afaka mamoa afaka mamatsy an'le avy avelantsika satsika zany eto Madagasikara dia tena mamokatra ny ovy ohatra hoe ny avy any atsimo zao ohatra hoe ao anatin'ny 3 mois zao izy mavokatra any amin'ny 500 tonnes par 3 mois zany. Raha ny famokarana ovy anefa no resahana dia mahavokatra ny taonina maro isan'ny 3 volana ireo tantsaha. Mahalafo toraka izany isan'andro ihany koa ireo mpivarotra. Misy zao maka ohatran'ny hoe 1 gona, misy maka 2 gona, misy mpanao chips, misy mpanao frity, misy ninona dia
lasa mety eo amin'ny mety eo amin'ny 80 na 90 tonnes par jour ny lany izy. Hatramin'ny taona 2014 ny nosy Maurice no andranan'i Madagasikara ho 700 tonnes isan-taona. Tsy nioviana nefa no azo ahondrana saingy tsy misy lalam-barotra firy ho an'ireo miantsehatra amin'izany. Efa nisy ny fotoana nanondranana voatabia sy legioma tany La Réunion saingy nifandona tamin'ny fiarovan'ny tantsatany antoerana ny tseran'izy ireo izany ka tsy nitohy. Miezaka mivolana sy mitady lalam-barotra ny mpandraraha ankehitriny. Manodidina ny 30 ny isan'ireo mpandraraha-mpanondrana entana teto Antananarivo sy Vakinankaratra mitambatra amin'izao fotoana izao ao anatin'ny antsoina hoe club d'exportation. Le fiarah-miasa miaraka amin'ny opérateur any Vakinankaratra mbola vaovao tamin'ny semaine ty le izy vao natsangana fa ny tena priorité zany zao dia manao an'izay base de données zay hoe identifiena daholo ny mpanondrana rehetrarehetra amin'ny Vakinankaratra dia ataona izay azahoany rotombony kokoa zany amin'ny fanondrana ataony reo. Maro ny vokatra azo ahondrana, vonona ny fanometanana amin'ireo mpamokatra ireo rafitra tsy miankina amin'ny fanjakana. Ny fanohanana avy amin'ny fanjakana sisa no andrasana raha tsy laza fa tsy ny fananganana ozinina fanodinana ireo vokatra mba hifandraika amin'ny filan'ireo mpandray ny entana ny ivelany na ny fanampiana ara-pitaovana ireo tantsaha hanatsarana ny famokarany. Falafa-baovao hafa kosa indray fiara manaraka ny teknôlôjia fiara mandeha amin'ny herinaratra. Isan'ireo vaovao amin'ity salon de l'auto andiany fahafolo ity ireo. Tsy tara amin'ny resaka teknôlôjia ny fiara Madagasikara rehefa hita eto avokoa ireo amin'izao fotoana izao isan'izany ny fiara hybride izay sady mandeha amin'ny herinaratra no mandeha amin'ny solika ihany koa. Torak'izany ihany koa ireo fiara hafa efa avolenta tsy mila mpamily intsony rehefa mitady parking. Fanadiadiana izy io Rakotondriny. Fiara mandeha ho azy tsy misy mpamily efa tsy nofinofitsony zany eto Madagasikara. Isan'ireo miavaka amin'ity salon de l'auto taona 2012 ity ireto karazana fiara vitsivitsy tsy mila mpamily ireto intsony rehefa hitady parking. Ity no BYD Kin, ity no isan'ireo fiara voalohany hybride ary mbola tokana eto Madagasikara. Fiara izay sady mandeha amin'ny herinaratra no afaka mandeha amin'ny solika ihany koa. Maharitra mandeha 7 ora tsy misy solika ity fiara ity. Isan'ireo tsy mandany ihany koa izy amin'ny resaka solika. Na groupe azonao hisarge anazy ny délestage tsy manjak'izay. Donc zany ny énergie propre avenir amin'ny tomobile eraka zao tontolo zao fa tsy eto Madagasikara ihany. Izao zany le izy rehefa plein charge le izy zany dia mavita 40 heures en ralenti na en fonctionnement tsotra purement électrique. Raha sur route izy dia purement électrique izy mavita jusqu'à plus de 400 km. Raha en hybride izy dia mavita jusqu'à 1000 km. Zany hoe rehefa miara-miasa le électrique sy le thermique. Le prix de lancement dia 180 millions ariary TTC. Ora efatra no amanana amin'ny herinaratra ity fiara ity raha amin'ny herinaratra tsotra eto amintsika. 10 minitra monja izany raha miampy ity milina ity. Reto karazana milina ireto izay aparitaka sy ho hita eny anivon'ny tobi-panjara solika rehetra Atsoatsy. Ankilan'izay kosa, raha efa fahita teto Madagasikara ireo fiara misy caméra de recul, isan'ny vaovao eto amin'ity salon de l'auto ity ny fiara afaka mitady parking samy irery. Voalohany eto Madagasikara ihany koa ity Ford Escape eto amin'ny Mater Auto ity. Isan'ireo fiara afaka mitady parking samy irery izy. Tsy lafo saingy manatombo kely amin'ny vidin'ny fiara tsotra ny vidiny. Misy kosa ny fomba ahafahana mandoa izany tsikelikely na ny facilité de paiement. Ankoatr'izay misy ny resaka ara teknôlôjia, misy ny Ford Escape izay misy ale atao hoe système parc assist izay ataonay démonstration eto amin'ny salon. Ny amin'ny facilité de paiement manao karazany maro izay. Misy zany ny facilité de paiement izay ataonay Mater Auto, misy ny fiarah-miasa amin'ny banky izay ahafahana manao fandoavana hatramin'ny 80 volana na 10 taona zany. Dia misy koa ilay atao hoe location longue durée. Anaty location longue durée zany tena tafiditra ao daholo ny entretien, ny resaka pneu, ny assurance izay azo atao hatramin'ny 7 taona koa zay. Sationany amin'ireo fiara ampirantiana sy amidy any amin'ny salon de l'auto ireo. Mbola hita ety ihany koa ireo fiara raitra hafa toy ireto Ford Mustang 2012 ireto izay isan'ny ika farany eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Isan'izany ihany koa ity Ford Everest vaovao ity izay vao nivoaka 2 volana monja izay.
fa isan'ny vaovao amin'ny ty fampiratsiana fiara ny amin'ny sesy vato ity ihany koa ny niverena ny marika Mercedes-Benz eto amin'ny tsena malagasy rehefa tsy nisy intsony izany ampolo-taonany maro anomboka amin'ny volana marsa ho avy izao ny fahatongavana ireo fiara vaovao voalohany eo ihany koa ireo karazana pièces maro amin'ireo karazana fiara Mercedes miasa eto ny groupe Sicam Sosimex no anjara ity marika fiara ity manomboka izao tombony any Madagasikara fiverenana ity marika ity no i Madagasikara isan'ireo mpampiasa fiara Mercedes indrindra amin'ireo fitateram-bahoaka fanampanazavana. Ny fahazon'ny Sicam Sosimex ny carte Mercedes dia hitondra zavatra vaovao ho an'ny parka ny eto Madagasikara. Ao anatin'izany na ny ara-teknôlôjika, ao anatin'izany ny teknisiana izay efa nananay izay andeha ho formena manokana, misy ho an'ny Maurice, misy andeha ho an'ny Kenya. Ao anatin'izany ihany koa ny izay tsaikefy efa nananay hatramin'ny cabine de peinture ho vaovao izany satria manana normany hafa mihitsiny io fiara anankiray io. Dia eo akaikin'izay zava-baovao entin'izay ihany koa tsy voatery fiara madinika fa anana ihany koa izay sprinter izay manaraka ny norme kokoa satria sprinter hitantsika mandeha amin'izao fotoana izao matetika izy ireny sprinter mitondra entana dia amboarina mba hitondrana olona dia misy olona fa izahay ankehitriny afaka mitondra sprinter manara-dalàna tsara manaraka ny fenitra ho an'ny fitateram-bahoaka. Falavam-baovao hafa kosa indray mitombo ny ampatakina amin'ny haino aman-jery araka ny didim-panjakana izay nivoaka vao herinandro vitsivitsy izay misy ny hetra efatretsy sy roa tapitrisa ariary alohan'ny orinasa an-tseratsera isan-taona araka ny voalaza ny tale jeneraly ny Omasy kosa anisan'ny zo sitraha ny mpikirakira sary mihetsika izany nanipika ny eo amin'ny dava tsy misy iderin'izy ireo izany mazava kosa fa indromandoaba izany ny haino aman-jery fanadadina. Fomba fanaoeran-tany ny fakany ity aba vaovao ity hoy ny ofisy-pirenena momba ny sinema. Rehefa vita mamoaka an'izay satria tsy afaka fotsiny hoe ndao iresaka dia iresaka fa tsy maintsy misy izany vokatra anankiray alohany anombohana ny resaka. Tsy maintsy miainga amin'izay aloha izany tsika vao afaka tonga amina hoe inona tanjona dingana manaraka indray fa tsika miditra amin'izay fifampiresahana izay. Maro kosa ny manamany lohany izany fa hiteraka savorovory eo anivon'ny mpamokatra sarimihetsika sy ny haino aman-jery ity didim-panjakana ity. Fantatra ihany koa fa nampiakarina ny vola aloha amin'ny alalan'ny hetra sy ny aba avy amin'ny mpamokatra na ny producteur sy ny mpanatotosa na ny réalisateur n'ireny horonan-tsary ireny. Anatsara ny kalitaon'ny sinema malagasy ve ity FEPJ. Tena izany ve no andrasan'ny mpanatotosa sy ny mpamokatra ny sinema eto amintsika sao dia hanahorana ny fampidirana ny fitaovana ilaina sy ny fanofana ho matian'ireo sokajina asa rehetra misy manodidina ny horonan-tsary mihetsika ny lara-pahamehana. Nanipika ny teo anivon'ny Omdama ny lona izany fa tsy manovana inona na inona amin'ny vola alohan'ny haino aman-jery amin'izy ireo ity fepetra vaovao ity. Droit d'auteur zaraina ho an'ny lecteur, salaire de l'auteur. Fa le an'zareo zany ty tsy haiko le zavatra collecté zareo fa ny omda zany hoe perception takina ny zony mpamorona ohatrany efa mahazatra rehetra hatramin'izay ihany iny zany droit d'auteur iny ohatrany amin'ny firenena rehetrarehetra misy zo satria misy sanganasa ny foronona tao dia nalefa. Mazava aloha izany fa mitombo indray ny vola ivoaka amin'ireo haino aman-jery samihafa. Tena manana finiavana anatsarana ny sinema malagasy ve ny fanjakana na ny teti-bola atokana ho an'ny ministeran'ny kolotsaina izay pia izany azy anefa zara raha misy aotra faingo amin'ny teti-bola mpanjakana ary mbola hiena ihany amin'ny taona 2024 sa ny haino aman-jery no terena anetsina ny vola tsy ampy eo amin'ny ministeran'ny kolotsaina sy ny vakoka fa sarotsaromana hoe zo sitrahan'ny mpamokatra sarimihetsika kanefa ireto farany aza mbola mpandoavana vola ihany koa. Fampifandraika indrindra amin'izay vaovao momba ny sarimihetsika sy ny vokatra malagasy izay hatrany hatreto tsy fantatra mazava ny hoe inona no tena fepetra mazava amongorana ny fanaovana piraty. Ny zava-misy mbola ny piraty arivo ariary dia mahazo maro ireo nambara fa nosamborina sy fitaovana nogazana saingy ny omaly tsy miova ny eny an-tsena. Araka ny fanadinana ataonay anarany tsy very fotsiny any amin'ny brigade anti-piratage ankehitriny. Tsy afaka miasa araka ny tokony ho izy ireo ary na manana hevitra aza amin'ny teknisiana azy ireo tsy mandray afa-tsy baiko midina. Fanapahakevitra politika no tsy mahafongotra ny pirata na ny fanazavany ny tompona andraikitra eo anivon'ny Omasy.
fa lafin'ny fampianarana eny amin'ny ambaratonga ambony kosa indray bizina mandeha ny fananganana ifitoerana madinika anomanana ireo fanadinana idirana ho taona voalohany eny amin'ny manodidina ny Ankatso. Mitombo isa trano ireo trano eva ny antoerana ary mahatratra hatramin'ny 5 izy ireo raha ny saina. Tsy ankatoavan'ny université anefa izy ireo maro ihany koa no mpianatra no mitaraina fa fisolokiana no ataony ireo olona manao ireny. Fanadinana irana amin'ny Olivantry ny ala. Ho an'ny fakulté iray mpianatra 500 hatramin'ny 503 eo no manao fifaninanana idirana eny Ankatso. Ho an'ny fakulté ny teny amantsoratra sy ny siasa maha-olona manokana na ny ao amin'ny lettre ny 20 isanjato hatramin'ny 530 isanjato ihany no voaray, izany hoe manodidina ny 200. Miezaka mafiaraka izany ireo tsy afaka mampiana-tena amin'ny université tsy miankina. Matetika izy ireo no lasibatra amin'ny tontoerana anaovana cours préparatoire itony. Efa nanao ihany tamin'ny nanomana ny idirana tety fa le izany ka ny tsisy idirany amin'le concours mihitsy le izy fa hoe zahotsy hoe fitadiavam-bola ny zareo fotsiny ka hoe fitaka fotsiny zany izy fa zahotsy tsisy idirany amin'le concours kory le zahotsy ataony zareo. Telo alina Nicolas alohanay nefa le sujet tsisy miditsy amin'ny fianaranay akoriny dia tokony mba jeren'le fanjakana zany le pisoloky izay tsy afaka atao amin'le concours akoriny. Mahery 20 ireo trano eva mitandrahatra eto amin'ny fiantsonan'ny vizotra 710 trano lay sy latabatra vitsivitsy no borao fandraisana ireo mpianatra te hanao cours préparatoire. Ahoana ny fomba ahafahana concours idirana ho taona voalohany, io ny fikafika atoro ireo vao afaka bac, ara-dalàna izy ireo raha ny fanazavany. Ahafahany misandraka ny filera maromaro satria eto aminay ahitana ny filera rehetrarehetra. Zay aloha tombontsoa isany zay. Zany hoe efa mivelabelatra ny sain'ilay ankizy manoloana ny zava-misy izay ohatreny. Manana 2A sy doctorat daholo ny prof ato aminay. Mbola tsisy mpampianatra amin'ny université ka. Ny fahazahoan-dalana aloha zany misy manana eto dia misy tsy manana. Misy manana fahazahoan-dalana avy any ministera moa misy tsy manana fa samy mampianatra fotsiny zany. Manamafy ireo tompon'andraikitra eny amin'ny anjerimanontolo fa fisolokiana ary tsy mitombona ny filazana fa ara-dalàna izy ireo. Tsy manana diplôma maha-mpampianatra ny 20 isanjato ireo mpampianatra eny amin'ny cours préparatoire fa mpianatra vao navita ny taona fahatelo na ny taona fahaefatra. Na izany azy tsy manana zoanala ireo mpanao cours préparatoire ireo, izy ireo no ny any ivelan'ny faritry ny anjerimanontolo ireo trano eva. Tsy andraikitsy ny université ireo le cours eo ambany ireo satria izy any ivelan'ny périmètre ny université. Karaha jerenao nge le izy any ivelan'ny université ary amin'ny arian'ny bucherie satria ny ato amin'ny tompon'andraikitra eto amin'ny université ny présidence ny université tsy hanome lalana an'ireny ianao aty mihitsy fa raha any ivelany any ireny dia andraikitry ny tsy haiko na ny izany tompon'andraikitra any fa tsy atao anatin'ny toeram-pampianarana ety amin'ny université n'Antananarivo ireny miteny mazava mihitsy zao hoe tsy ilaina ho an'ireo candidat amin'ny faculté de lettres et sciences humaines manao an'ireny cours any ivelany ireny fa tsy misy fiatraikany amin'ny fanadinana cours ireny. Efa 10 taona no nisy ireo trano eva ireo tetỳ Ankatso. Ny zava-misy ihany koa mitombo isa isan-taona ireo trano eva. Hatreto tsy mbola nisy hetsika manokana nataon'ny ministeran'ny fampianarana ambony hanafoanana izany. Lafiny sosialy manomboka izao saziny ireo mpivarotra manodidina Analakely tsy manadio ny toerana ivarotany. Rehefa mody ny hariva miovaova ary tsy fantatra marina nefa ny tena isan'izy ireo ka mety hampanasarotra ny fanaraha-maso. Nisy araka izany ny recensement natao hamantarana ny mombamomba azy ireo sy ny toerana ivarotany. Kaiton Andriansilavo. Manaiky ny fipetrany raisina momba ny fanadiovana ireo mpivarotra saingy mandamafy ny anesorana azy ireo tsy hivarotra ny amin'ny manodidina. Manaiky aloha izay manaiky le fandaminana izay manodidina ny eto any manodididina eto ihany ny ilainay aloha ny tena misy 35 any ny mety amina aloha ohatra hoe mivarotra aty amin'ny sisisiny izay dia asiana lalana malalaka kely ohatr'izao tsy dia mampaninina anay mihitsy fa le miala aty zany io zany efa io fivelomanay dia tsy mety tsonga hoe hitady hanina vaovao indray mety ihany aloha le izy amin'le fahadiovana satria zany ianao zany mba mivarotra teo dia mila mba manadio mila mba manadio ianao miditra eo dia mila mba manadio ianao miala eo izay zany tsara aminy. Na izany azy samy matsapany tsirairay avy fa ilaina ny fahadiovana ary tokony samy manadio ny toerana ny varotany. Rehefa nody ny hariva tsy maintsy mitondra ny fakotany fiazy avy ny mpivarotra tsirairay. Isan'ny sazy ho an'ireo izay tsy manatanteraka izany. Hatreto tsy mbola fantatra ny tena isan'ny ireo mpivarotra, tsy mbola misy ihany koa ny vahaolana azo tsapaitanana amin'ny fandaminana ny tsena. Tsy maintsy afindra ireo mpivarotra ireo ho ny eo anivon'ny boriboritany. Tsy voafetra fa azo eritreretra hoe trano vita fety satria antsika mba hiatrika fety lehibe ato ato desambre io dia manerana be raha hoe ianao mipetraka dia tonga dia le olona ho asorona nefa izy tsy mena toerana.
dia mbola afaka ao fandamina foana aloha marapatonga amin'ny fety fa ny zany za eo mpikarakarana an'ilay toerana mihitsy eo ampijerevana ny toerana zany ny tompona ndraiky za ohatra amin'izao fotoana. Ireo tsena lehibe eto andrenivohitra izay mbola malalaka tsara hatramin'izao no fantatra fa miandrana ireo mpivarotra amoron-dalana ireo. Zava-misy ankehitriny tsy vitany eny amin'ny trottoir fa misy amin'ireo mpivarotra no tafiditra eny amin'ny arabe noho ny hamaroan'izy ireo. Natomboka tamin'ny herinandro ity ny fanisan'ireo mpivarotra amoron-dalana manodidina Analakely ahafahana manomana toerana amindrana azy ireo. Ny antony ary tsy mbola nahazo vaovao kosa ny fanitaran-dalana kasaina atao. Amin'ny sabotsy 7 novambra izao kosa no hiatrika n'ireo mpitsara ireo mpandray anjara amin'ny hetsika Kerols izay entin'ny Cultive FM ankalazana ny Noely amin'ny ity taona ity. Nahitana sokajy taona avokoa ireo mpandray anjara izay niona tamin'ny tompon'andraikitra tetỳ amin'ny foiben'ny Cultive FM androany. Arahoany ny fanadihadiana. Fiomanana eo amin'ny feo, ny fiantsehatra sy ny seho amin'ny ankapobeny hodinian'ny mpitsara manokana amin'ny sabotsy fa 7 ny volana novambra ho avy izao. Anomboka amin'ny valora sasany ny kastina voalohany etỳ amin'ny foiben'ny Cultive FM. Tafiditra tanteraka amin'ny andiany faharoa ny Kerols 2024 isika amin'izao fotoana izao. Noho ny fangatahany maro mbola mitohatra amin'ny alakamisy ho avy izao, mialohan'ny 12 ora ny fisoratana anarana amin'ny Kerols 2024. Mbola soupla kokoa ny jury face an'ireo candidat rehetrarehetra izay ho avy eo fa eo amin'ny Castina 2 kosa no somary mafimafy satria somary pointu kokoa zany ny critère de sélection satria amin'ny lahady ihany no avoaka hoe iza marina ireo 10 izay tena hiatrika ny lalao Kerols amin'ity andiany faharoa ity. Ny fangaro hatrany ny sokajy taona n'ireo mpandray anjara nanatrika ny fionana voalohany tamin'ny tompon'andraikitra androany. Misy ireo mpandray anjara niverina ary nanarana ny lesika tamin'ny taondasy. Ahitana ankizy izay efa tafiditra tanteraka ao anatin'ny tontolo nira ihany koa. Ao ihany koa ireo tanora izay vonona hisedra sy handray ny toromarika ireo mpitsara. Napetraky ny mpitsara tamin'izay hoe somary mikorotana fa tamin'ity kosa aloha dia efa voalamina tsara efa ela le hira dia mino fa tsy isian'izay tsony. Efa hatrany fakely koa no tia mihira dia tany amin'ny fianakaviana efa mitomboka mihira foana dia tonga dia tafiaraka hatraty amin'ny taranaka dia lasa mihira foana. Hoe hitsarako an'ilay izy satria mbola hira ihany afa mbola tsy izao dia aty mitsarako an'ilay izy. Fa natonga na hoe hira be evangelika zany hisarika amin'ny tanora mitovy amina hoe iaina amin'ilay hoe mba misy gadona konga ohatran'izao mba evangelika. Tena hoe sady mampitombo ny performance anay izy dia ny resaka fahaizanay dia arahinao eto amin'ny Cultive FM hatrany fizotry ny fifananana Kerols 2024 raha amin'ny 20 ny volana desambra ho avy izao ny hetsika famarana izay ahafahany rehetra hatrehany. Marihana fa misy ny voatiana entina no an'ny mpijery an'ireo mpandray anjara. Lafim-baovao kosa indray manao antso avy amin'ireo mpitondra maneran-tany ireo ankizy mivondrona ao anatin'ny aroloza ny fifamoivoizana. Taken'izy ireo amin'izany ny ampidirina ireo hetsika hiadina amin'ny loza mpifamoivoizana. Ao anatin'ireo tanjona vaovao ny fampandrosoana maharitra maneran-tany na ny ODD anton'izany ny mbola fisian'ny ankizy na zaza anarivo ny isan'andro maty na maratra eny an-dalana vokatry ny loza mpifamoivoizana angatahan'izy ireo. Ireto tepika manaraka ireto ampirindra ny fifamoivoizana. Ny isian'ny lalana natokana ho an'ny kodiaran-droa, ny fampitandremana isan-karazany amin'ny hafainganam-pandeha, ny fanaraha-maso ny fahasalamana ireo fiara mivezivezy, ny fampiasana ireo pitsopitsony toy ny aroloha sy ny fehikibo ary ny fisavana sy ny fanasaziana ireo mamo mamily fiara. Ny volana novambra ho avy izao kosa no laniana ny Brezila ny lalàna ankatoavana na tsy ireo fangatahany ankizy ao amin'ny aroloza ny fifamoivoizana maneran-tany ireo. Arak'izany manomboka androany ny fanangonantsony anohanana ity hetsika ho an'ny ankizy ity eny amin'ny salon de l'auto Ivato. Anailana ny fanjakana ihany koa hitondra ny anjara-birikiny amin'ny fanohanana izany. Falafim-baovao kosa indray androany hariva no ankalazaina maneran-tany ny Halloween. Tsy fomba malagasy izy io saingy misy ihany ireo mankalaza izany tsy mora ihany koa ny manomana io hetsika io raha ny fanadihana nataonay aroary. Ny Halloween dia fomba vahiny iray ankalazaina ny andro mialoha ny Toussaint. Sarisary mampatahotra no mandravaka ny andro, manomboka mankalaza azy ny malagasy. Ireo toerana mpandray vahiny no mbola manao izany no ny abetsahany fandaniana eo amin'ny fanomanana. Somary enjakenjana satria tsy dia fahita eto amintsika hoe
tsy fahita eto amintsika hoe ry ananiny ery tsika dia afaka mahita ny décoration io fa tsy maintsy amboarina ary misy société manokana eto mikarakara reny mampanofa sy manamboatra n'ireny décoration reny tsy moramora herinandro be zao ny fanamboarana tamin'io. Maro ireo andro ankalazain'ny vahoaka malagasy sy haingo vitsy no mankalaza ny Halloween. Ireo anatin'ny fikambanana manokana no afaka manao izany. Tsy mankalaza azy ny olona no tsy fahazarana manao izany sy ny tsy fahafantarana ny tena antony ankalazana izany. Fantako ary zegny tsara izy ohatrany tsy dia malaza tsy m'intéresseanay mihitsy le ohatry hoe ahoana le izy fankalazana azy mihitsy no tsainay tsy mankalaza roina satria efa zatra manao izy dia tsy dia liana amin'ilay izy tsony. Tsy mbola tafiditra ao anatin'ny kolontsaina malagasy ny Halloween. Ireo trano fandraisam-bahiny no tena mankalaza azy raha ny eto amintsika no izy kolontsaina avy any ivelany ka nomezana fahafaham-po ireo mpivahiny izany. Ny an'ny olon-tsotra kosa mijanona hatreo amin'izay mahazatra azy sy izay fanao ihany. Anoizatsika ny fampahalalam-baovao ny vaovao iraisam-pirenena lozam-pifamoivoizana anabakabaka maty avokoa ny mpandeha miisa 420 tao amin'ilay sidina 720 izay mampitohy any Russia sy Egypte. Ny anjera androany maraina tany Egypte no ny anjera ity fiaramanidina ity. Fantatra fa ankizy avokoa ny 17 amin'ireo namono aina ireo. Misokatra araka izany ny fanadihadiana. Fa tanora avokoa nakamaroany ireo 17 maty tao anatin'ny hain-trano anisan'ny goavana indrindra tany Romania omaly. Raha ny tatitra farany 17 hatreto no maty raha manodidina ny 12 amin'izao no naratra ary 20 amin'izy ireo no tena inamafy ny ainy amin'izao fotoana izao. Nisy fipoahana goavana izay nitarika ny fahamaizana ny riana iray manontolo anambaran'ireo nanatry maso. Fantatra fa nisy eo izay narana karazana afomanga izay heverina fa nahatonga ny loza manampitrotraka amin'izany ihany koa ny tsy fanaraha-penitra teo amin'ny trano manoloana ny loza tahaka izao. Ohatra amin'izany ny fivoahana tokana ihany no hita amin'ny boîte de nuit iray ity. Etsakilan'izay ny hevitra ireo mpijery eo amin'ny 400 eo fa tafiditra tao anatin'ny seho ilay afo miredaredaka nahataraiky ny akamaroan'izy ireo. Dia kosa rofitiana aminao ireo vaovao nisongadina tamin'ity androany ity tao anatin'ny fampahalalam-baovao tapitra ny volana Oktobra. 3 volana sisa dia higadina ny faharoa taona nitondran'ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina. Inona ny ova samy manana ny valiny omeny ho fanontaniana io avokoa ny olom-pirenena rehetra raha ny zava-misy ary variana amin'ny ady amin'ny tombontsoa avokoa ny mpitondra fanjakana ankehitriny. Tontolon'ny asa tanana tsy mety tafarina ny tseny fa tsy antoka no norofy ny haute saison tamin'ity taona ity ho an'ireo mivelona amin'izany arahana rapitso kosa ao anatin'ny fandarana lalino ny mahakasika an'izay. Ary farany manomboka izao saziana ireo mpivarotra manodidina Analakely tsy manadio ny toerana ny varotany rehefa mody ny hariva tanjona ny hanamora ny fanadiovana ny tanàna amin'ny alina sy ny fanomanana toerana hamindrana azy ireo. Izany koa no entina manakatony ny fampahalalam-baovao tamin'ity androany ity. Sao ianao nanaraka izany hatramin'ny farany mamay fotoananao manaraka indray. Veloma tompoko. Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella. Aza makany Kafitsony, tongava malaky amin'ny magasin Baolay. Pour votre formation après le bac, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo. GSI, université privée habilitée par l'État. Ny fampahalalam-baovao niarahanao tamin'ny Soka Vitre, magasin Baolay, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo, université GSI.